Tao anatin'ireo vehivavy mpanakanto sady ireny mpianakaviana samy niteraka kambana ify na hira tsy feheratina Sofia fantatra tao anatin'ny tarika arabosa saingy efa nisafidiny andeha irery eo amin'ny tontolon'ny hira ka mitondra ny anarana hoe Mesizy Fy. Tsy moramora ny miaina amin'ny fiainana maha-mpanakanto sady miaina amin'ny mahareny hoy hatrany Fy. Rehefa avy nolona taona maro tao anatin'ny mozika mantsy dia efa manana ny tokantrano ary miaina ao anatin'ny mahareny mpianakaviana ihany koa amin'izao fotoana izao. Ho an'ny Fy manokana, tsy ny fanalavitra ny taona ny zanan'ilay matoa, Iaro, sy ireo zanany telo lahy kely kambana. Hafa mihitsy ny fahatsapana izany ary tena nahataitra hoy izy. Tsy nampozina mantsy na dia efa naniry ny teraka azy izy mivady. Tamin'ny voalohany aloha efa nisy anankiray lako ilay anankiray voaloha dia avy eo zany nisy fotoana amin'izay nandeha tany amin'ny dokotera satria fantatro hoe bevoka fa nandeha tany amin'ny dokotera fotsiny satria nisy malaise aloha be loatra zany dia eo nanontany hoe zaho bevoka dia mila makany aminao dia andao ary izy aty aminahy dia jerentsika dia nijerena dia anankitelo. Dia choqué satria anankitelo izany tsy mora na roa ary teo dia efa somary choqué ihany ianao niomana ihany izay satria efa hoe nirinay ilay bevoka fa ilay anankitelo ohatrany tsy niomana tsara izay. Nandeha ny fotoana ary niomana ihany koa ny hitsenana ny vahiny kely izay telo be izao. Teraka soamantsara izy telo mirahalahy kely. Voalohany teo no nitaizana zazakambana telo indray miaraka ka toa mbola nanavao mihitsy indray Fy amin'ny fitaizana sy fikarakaranazy ireo. Tamin'ny teraka araka ny teneniko teo hoe niomana tsara mihitsy izay. Ilay izy tonga dia hoe aingana be amin'ilay hoe bevoka dia avy eo dia prématuré zareo dia vetivety kely izany dia tonga dia teraka indray dia iny izany mila manomana saina foana. Vao teraka zareo dia nianatra mihitsy ny hoe ahoana ny fomba fitaizana zaza telo miaraka satria tsy vitan'ny olona anankiray izany fa misy nefa mahavita any amin'ny masera dia izany hoe heureusement za tany masera no niteraka dia manontany zareo foana manontany zareo hoe manahoana ny fanaonareo rehefa le miteraka an'ilay zaza le any amin'ny na any amin'ny couveuse na ohatran'izany dia eo amin'izay zany dia zareo tena reto mantsy tanatin'ny couveuse nandritry ny 20 jours dia zay zany no nananako fotoana lavalava dia niaona tamin'ilay masera tany zany hoe ahoana dia zareo mampianatra mihitsy hoe zao dia ataonao ohatr'izao reto raha ohatra ka marary reto dia somary atao ohatr'izao kely raha ohatra ka tsy mirody tsara dia atao an'izao. Io tena atsakany sy andavany. Tsy mora araka ny fanaverimbelin'ny Fy ny fitaizana zazakambana ary ny azy izay telo mirahalahy. Nisedra olana ihany koa mantsy izy telo mirahalahy ireto nandritra ny fahakeliny. Amin'ny mahakambana azy ireo mifankalahelo izy telo lahy rehefa sendra misy jiro indray. Niditra 2 mois zareo dia nanomboka niditra hôpitaly amin'izay. Ny tratran'ny zareo somary mbola ohatrany hoe fragile kely amin'ilay izy ilay hoe prématuré dia izay nahatonga anazy niditra hôpitaly dia voan'ny bronchiolite izy tamin'izay. Dia hatramin'ny 4 mois izay tena gagan'olona mihitsy tao amin'ny hôpitaly. Vony iray dia verina manao rotation ohatr'izay foana izany ilay izy dia teo izay tena sahirana tena hoe farak'izay sahirana izany izay mivady tamin'izay na ny hery sy tanjaka na ny saina na ny ara-bola sy ny tany dia fa avy eo zany ilay izy lamina ihany. Somary nagaganay mihitsy moa satria tena efa faratampony izany io fahasahirananay io fa avy eo tena ohatrany hoe niraviravina daholo ihany ilay izy. Tamin'ilay niditra hôpitaly mihitsy no nisy fotoana ohatran'izay niditra iray dia ny sasany tavela aty dia izy roa lahy avy sy tsiry ohatra dia malahelo be an'iray dia ohatr'izay dia mitomany dia lasa ohatrany hoe lasa henonao hoe misy banga angambany ao an-zareo dia dia raha ohatran'izay koa ohatra hoe hitsiry sy avy miditra na hoe hitsiry na ohatran'izany dia malahelo indray raha sy avy. Isan'ny nikarakara ary nanaraka akaiky ny fahasalaman'izy telo mirahalahy ihany koa ny renibeny. Somary nanahirankirana kely mihitsy aloha satria telo be izao ary ny tena olana marary ny anankiray dia manaraka koa ny faharoa
dia manaraka amin'ny fahatelo any zany no tena olana tamin'ilay izy zavatra reo marikena aloha rehefa hoe amin'ny avy mianatra izy zao tonga avy any dia miazakazaka be dia miantso papi na mami dia miazakazaka ny mitovatra tsy maintsy mitady anay foana. Samy manana ny toetra mampiavaka azy ihany koa izy telo mirahalahy kambana ireto ary tena samy manana ny talenta mampiavaka azy ihany koa. Tsy nisy nanahaka ny fihy izay nilona tao anaty mozika ihany koa izy telo lahy kambana ireto fa tena talenta hafa mihitsy no ifantohany. Tsy mitovy ny toetrany na izy telo raiky boarany tsy mitovy mihitsy ny toetrany. Sasany misy hoe tia manao sary kokoa, sasany tena passionné hoe tena raha ohatra hoe amenao dessin dia ny sasany manao an'izay dessin tiany atao eo fotsiny fa ny anankiray amin'izareo zao tena hoe mandoko dia mahay tsara hoe eto ny loko tiako atao dia ataoko tsara tarehy ity dia ohatran'izany. Sasany tia mandihy, sasany samy manana ny anazy. Tsy dia nisy hoe nanahaka na hoe ny hira fa tia mihira daholo ihany izy efatra amin'ny rahalahy. Misy fotoana tena matetika moa zany tsy dia hira tsy dia hain-dry zareo ilay hira tiako fa ny anazy danse ny tena tiany miaraka ataonay miaraka mandihy ao an-trano ohatran'izany. Nandeha ho azy ny fitaizana teo amin'izay lafy ny famoronana izay na eo amin'izy telo lahy kambana na ny an'izy Zoklahy Matoa. Tsy lavitra ny zavakanto nefa izay talenta ananana izy telo mirahalahy izay fa mandidina ny ahitao avokoa. Isany nanahirana kely tamin'ny fitaizana ary tsy mora ny fikarakarana indrindra eo amin'ny sakafo sy ny fitafian'ny zaza. Izay ihany koa ny asa tsy maintsy sahan'ireny hoy ify saingy tsy mora ny mikarakara zaza telo lahy be izao. Dia zareo fotsiny izany teo amin'ny lafin'ny ara-bola no somary nanahirana kely anay satria anankitelo indray miaraka. Anankitelo indray miaraka, biberon anankiray isan'andro ilay amin'ilay lehibe any kosy iray paquet isan'andro. Ianao izany efa n'izany tsy afaka ny asa hoe akoatra mihira aloha zany nataoko fa raha ohatra hoe miasa akoatran'izay tsy mety, tsy mety fa tsy maintsy teo foana. Za raha teo tsy nanana mpanampy na hoe nono fa tonga dia za irery ihany nanao an'ilay izy. Izay aloha safidy dia izay en gros ilay izy nafinaritra. Amin'ny mahazazalahy ny izy kambana telo faralahy ireto ify izay ireny no tena akaiky ny fony. Toa iarahana amin'ny avokoa manomboka ny amin'ny raharaha an-tokantrano na ireo fikarakarana kely samihafa ataon'ny fy. Isan'ny fotoana mamy ho an'ny fy nefa ny fananana ny kambana telo mirahalahy. Teo mantsy ireo fotoana mamrehetra voarakitra ny sary eo ampelantanan'ny fy. Ty zao tsy tadidiko tsara fa fantatro fotsiny hoe mbola tsy ampy herintaona zareo teto dia efa ho tonga herintaona ty izany hoe 2016 décembre 2016 nanao concert tany Tamatave izay sy Rabosa zany nanao concert tany tamin'ity dia tsy niaraka tamin-jareo fa zareo avy eo nandeha tany Andasibe ny tsenanay dia sady nitsangatsangana dia naka an'ity sary ity dia avy eo nampisehoana maman. Izy telo lahy moa zany manaraka anareo foana rehefa misy concert? Izy telo lahy tsy manaraka anay mihitsy. Za tsy mitondra an-jareo rehefa na dia hoe concert aty Antananarivo ara dia tsy mitondra an-jareo mihitsy satria fantatro hoe na za tsy ho concentré na ry zareo ilavaniny fotsiny ao dia aleoko ajanona fa hiaro matetika miaraka aminah rehefa misy programme ohatran'io. Izy telo aloha mbola tsisy hatreto. Na tsy nisy nanahaka ny talentan'ny fy aza ny talentan'ireto zaza ireto tsy adino ny fotoana fiarahana izarana ny kanto miaraka amin'izy efatra mirahalahy. Hiaro mitendry, hiavo sy iray ary tsiry kosa amin'iray feo amin'iny. Arak'izay tsy adino ny mozika na eo aza ny fikarakarana ireto zaza kambana telo ireto. Alamina ny fotoana ahafahana manambatra ny fiainana mahareny sy ny fiainana amin'ny kanto hoy ify.
dia teo izany dia ny saina aloha namboarina ny programa aloha ny tena hoe ahoana zany ny hira aloha tsy nieritreretiko mihitsy ny hoe ho ajanona na dia bevoka telo ary aho. Ifira teo izay lasa nandeha irery eo amin'ny tontolon'ny kanto ary misy aza ilay hira vaovao be izay ho navoakany enonkilany